Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mankalaza ny jobily fa 50 taona nanorenana ny fikambanana na misiona tao amin'ny distrikany Sevaina ny Maserasim tamin'ity taona ety, indrindra tamin'ity herinandro ety zigny manomboka ny 11 ka hatramin'ny 13 septembre 2015. Ankoatran'izay moa mankalaza jobily fa 50 taona religiozy ny masera enina miravavy ary nisy ihany koa voady mandrakizay ataona masera 8 miravavy taty amin'ny distrika ny Sevaina. Ka izegny tonjobily izegny no nosokafigny tamin'ity andro niany ity zoma fa 12 ny volagna septembre 2024. Ny conférence ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson no nanokafana izegny ankoatra ny vavaka sy ny lamesy izay natao tamin'ity andro niany ity tamin'ny tapany maraindregny. Ka izegny conférence izegny no atolotranao amin'ny izao fotoana izao ke magnasanao agnaraka izy hatramin'ny farany. Tsara ho marigny fa ny lohahevitra ity conférence notariny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ty dia ny hoe sady voatokana no malagasy. Tamin'izay fotoana zay moa dia ny resaka indrindra momba ny inculturation ny ombana tamin'izay indrindrandrindra ny fampianarana nataony. Ny voalohany teny dia faly misaotra an'Andriamanitra atsika arak'izay tonombavaka teo zay 6 août 1965 6 août 2015 dimampolo taona lasa izay ny nanaovany ny nagnatanterahany fikambanana ny iraka voalohany teto Sevaina diocèse Fianarantsoa. Tsy vitsy izay fahasoavagna voaray tagnatin'izay 50 taona izay. Fahasoavagna voaray ny fikambanana, voaraintsika mpikambagna tsirairay avy. Ary ny fahasoavagna koa voarainty distrika ity indrindra fa ny diocèse ny Fianarantsoa. Fahasoavagna miampy fahasoavagna izany ka tsy afaka ny tsy hisaotra an'Andriamanitra. De ny faharoa magnaraka an'izay misaotra anao Monseigneur lavitra Diego agny nomenao anay zao andro zao androany anomboagna an'izao fankalazagna ny jobily zao. Afaliagna ho anay miravavy aby reto, afalianay mianakavy satria reo ny Salesienne mamanay. Ao koa ny raha mandreny manoa zanaka ireo dia tonga miaraka aminay amin'izay rehetra ataon'ny fikambanana. Dia ankoa sa mbola tsy tonga eo ny Zafma tonga teo reto tamin'ny herinandro
fangambany mbala miodikodigna agny amin'ny villa agny ireo eo ny reny eo ny zanaka eo ny zafy fahasoavagna miampy fahasoavagna izay ka izahay mianakavy reto monseigneur faly miaraka aminao amin'izao maraindraigny zao amin'izao fanokafagna ny fety fankalazagna jobily zao araka ny programme antsika igny sady voatokana no malagasy ray malagasy reny ka indreto zay monseigneur vognona ny fampidiniky vognona ny ifampiresaka aminao amin'izao maraindraigny zao 10 taona lasa tokoa izay no nanaovantsika ny mission nagnatanterantsika mission tamin'ity toeragny ity raha miresaka izay 10 taogna izay tsika dia mahatsaro ireo ray aman-dreny mahatsaro ny monseigneur fondateur mère Thérèse Geneviève cofondatrice mahatsaro ny monseigneur Gilbert Ramanantoine mahatsaro any mon père Job Rajobel araka ny tena verimberitsika matetika ny orina tamin'ny fiombonam-potanteraka tamin'ny fifampitokisana tamin'ny fifankatiavana izao mission natao aty amin'ny faritra atsimo zao ny fifampitokisana nisy tamin'ny samby fondateur monseigneur Jean Wolf mère Thérèse Geneviève fifampitokisana nisy teo amin'ny monseigneur Jean Wolf sy monseigneur Gilbert Ramanantoine fifankatiavana naoriny monseigneur Gilbert Ramanantoine sy mon père Job Rajobel maro ireo mandreny azo tsarovana fa singanina manokana ireo satria ireo no nahatonga izao 10 taona izao ireo no nahatonga izao jobily izao ka mahatsara azy ireo atsika ary manao tamberina manao tsiahy ny andohantsika ny antopisiantsika efa nisy fotoagna nameregnatsika igny hoe ina moa nahatonga atsika reto nisy ary ina no nahatonga atsika reto Fuma d'une Marine Diego Suarez efa nisy fotoagna tamin'ny herignandro igny tamin'ny tapabolagna tamin'ny ray volagna nameregnatsika n'izay fa agnisan'ny teny tsotra sady zay verimberitsika matetiky le hoe tenin'ny fondateur hoe vouloir soyez fiers restez fidèles mahay lesina reto masera ireto de izay monseigneur zay noela fa de hoe faly miarahabanao faly mandrenao zahay hanomboko izao fankalazagna ny taonjobily zao merci monseigneur misaotra atsika jiaby mbola sara akory aby sy de hoe hisy fampianarana firy fa mandinika ny zava-misy rehetrarehetra aho anareo nanontany hoe ino no mampisy asika eto mampisy ny cœur immaculé de Grosserez za koa manontany hoe inona ary no ataoko eto ambonin'ny seza eto amin'izao ora zao masiaro menatra ao amin'ny lafiny anankiray satria sisy zavatra haiko ohatra ny mpianatra menatra rehefa din'ny mpampianatra satria sy niomana amin'izao misy ny tena ary sy nieritreritra anao an'izao conférence zao kanefa moa araky ny lazaisika teo anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny zava-drehetra ary ianareo koa mahalala satria de miaraka amiko sy isika tokoa fa
vasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ka tozo an'izao 50 taona ny iraka voalohany ny cœur immaculé aty amin'ny asimo 80 taona ny fikambanana ary 20 septambra no nankalazana an'izay fa 80 taona zay za sy nafantatra ny daty io araky ny ataoko teo mpianatra menatra fa sy mahay nefa tamin'io 20 septambra io samy naheno ny tao impitiny tao farafangana fa zao no lazaiko Simbapamanga iaho any Dego aho fa missionnaire 80 taona lasa zany nandefa missionnaire aty asimo ny cœur immaculé de Dego Serezy 80 taona taty orina marina sy zanaky ny sy zafiny manga na zanaky ny manga fa nandray any masera ary masera Bernadette ary dia 80 taona taty orina no nalefa nanao missionnaire any Dego zay manapirofo fa église katolika isika ary efa nisany valiteny goavana amin'ny atao hoe inculturation sady voatokana no malagasy valiteny lehibe zay ary ahafahasika sady mamaritra ny lohevitra odiny asika amin'ity fankalazana fisorana n'Andriamanitra satria zay moa ny jobily ary zay raha teo no lohateny sy zay moa ino izy igny isora n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary de zay no mahatonga mieritreritra mijery anareo ary mijery ny tenako ary araky le teny fanontaniana napetraka anareo zay fanontaniana amiko ary sy ny valiny dia ao amin'Andriamanitra raha ny masony zao tontolo zao na ny fahendreny zao tontolo zao no entsika mamaly de sy hoisy zay fifampitokisana voalaza teo amin'ny mpamorona satria fanamby lehibe sy fanamby n'olombelona no nataony masera Geneviève mamera Geneviève sy i Monseigneur Wolf raha namorona nyty fikambanany ty ary miara-mifaly izy menadamianaka any an-danitra miampy any ary Monseigneur Gilbert sy mon père Job satria sy vina projet nataony zao fa projet n'Andriamanitra ka zay no mampisaotra ary dia fanamby koa ary ho asika zao satria ny fankalazana ny 50 taona sy tanjona fafidirana amin'ny dingana vaovao ary dingana lavidavitra kokoa ary dia zay no mahatonga asika mandinika ary ny inculturation mba ho lasa paka amin'ny fiainana zay toerana ny raha asika fa indrindra eto Madagasikara ny mahasimma ny Dego Serezy ny mahavoatokana asika ary ny mahamalagasy asika araky ny teny lazainareo teo tenyny mpamorona hoe soyez fier d'être malgache nefa sy malagasy fosiny fa malagasy voatokana ary voatokana ampianatra ny malagasy hitory amin'ny malagasy ary dia raha mitantara-piainany misy betsaka no manontany hoe ahoana ny tokony atao ny inculturation sady sy veverenana amin'ny lasa no sy hoe modernisation fa araky ny teniny vo Monseigneur Wolf nazoro anareo na nisy zany ny fondation mba anavitra ny tovavy malagasy ambanivolo ambanivohitra zany zay ny antom-pisinareo hatramin'ny voalohany ary dia zay zany tokony ho tsaroana hoe aiza
no misy an'izay ambany volo zay amin'izao fotoana zao sy voatery andeha 300 kilometra miala ny tanan-dehibe fa mety eo an-tanan-dehibe eo ka anjarasika moa no mandinika an'iny rehefa avy eo fa izao zavatra nidiniasika zao efa nisy tamin'ny 2000 taona taloha eno isika sady fampidirana ny resaka ny asan'ny apôstôly ho an'izay manana baiboly eo am-pelatanany asan'ny apôstôly toko 112 reny apôstôly sy ny rahalahy tany Jodea fa hoe nandray ny tenin'Andriamanitra koa ny zentily fantatra sika natao hoe zentily ny dikany dia hoe ny olona sy mino ary dia tonga tiako amintsika koa zany zay ny tenin'Andriamanitra ka noho ny tafakatra tao Jerosalema i Piera dia nomen'ireo mpino ny voafora siny ny voafora zany ny eritreritro hoe izy rery ny jody maoko natao hoe voafora zany hoe io voafora io symbole andiniasika hoe mieritreritra hoe ny voavonjy fotsiny dia nataony hoe nahoana ianao no niantrano tany amin'ny olona sy voafora sady niara-nira taminy dia nitantarany zavaniseho hatramin'ny andohany Piera ka nanao hoe raha nivavaka tany an-tanàna ny Jope aho dia azo ny sindrimandry besaka zany ny zavatra symbole eto ka ao anatin'izay no mandresasika azy hoe ahoana ary ny atongava ny vaovao mafaly ary zay maoko ny fankalazana fa 50 taona hoe teraka eto anivon'ny distrikany Sevaina ny Mahasima ny Sima ka ny Sima sy misy raha sy ao ny finoana ka izay ny inculturation zay ary zay no nentiny Monseigneur Wolf na dia sy mbola nisy aza tamin'ny fotoan'andro n'izay teny hoe inculturation zay fa izay ny tanjona no na antony nanorena ny Wolf ny fikambanana hatramin'ny voalohany hoe ho lasapaka eo anivon'ny vahoaka malagasy fa indrindra ny tovovavy mahantra ambany volo ny evanjely dia izao ny fomba nanambarany Piera an'izay tamin'ny fotoan'androny maro any symbole famantarana zany ambadika nyity raha nivavaka tany an-tana eversika zany hoe tahaka ny Monseigneur Wolf i Piera eto raha nivavaka tany an-tanàna ny Jope aho dia azo ny sindrimandry ka nahita zavatra anankiray tolamba lehibe ny fatotra tamin'ny zorony efatra nidina avy any an-danitra tonga teo amiko no nijery azy aho ka nandinika dia hitako toy ny biby manana tongotra efatra ny biby dia ny biby mandady ary ny voromanidina ary nisy feo reko nanao hoe misangana ry Piera maminoa ka minana fa hoy izao zanatria tompoko sy mbola nisy zavatra fady sy maloto mba niditra tao am-bavako matetika misy olana an'izay amin'ny fiainasika hoe fady zao inona zao mety misy mametraka fanontaniana moa rehefa avy eo fa nyteny indray le feo tany an-danitra nanao hoe aza taonao maloto izay efa nidiovin'Andriamanitra anisan'ny zava-dehibe amin'ny inculturation hoe fanadiovana zay purification intelo no niverina natao zany dia nakarina tany an-danitra indray zany rehetra izany niaraka tamin'izay dia indreo nisy olona 3 lahy tonga tao an-tranoko nitoerako ny rainy avy tany Sezarea ka ny amiko ary hoy ny fanahy masina tamiko aza misalasala hiaraka amin'izy ireo dia niaraka tamiko koa ireto rahalahy 9 ireto ka niditra tao an-tranon'ny Cornel izahay tranon'ny Cornel zany every ohatra ny aty Sevaina no tanteraindray lehilahy taminay nahitany ny anjely ny sangana tao an-tranony ka nanao taminy hoe manra ho an'ny Jope ampanalao i Simona zay atao Piera
fa izy nolaza aminao ny teny zay ahavonjy sy ny ankonanao rehetra ary raha vo nyteny tamin'izy ireo aho dia nidina taminy toy ny dinany tamintsika taloha koa ny fanahy masina tamin'izay dia saroko ny tenin'ny tompo nanao hoe Joany nanao batemy tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batemy amin'ny fanahy masina koa raha fanomezana sahala no nomen'Andriamanitra azy sy ansika zay nino an Jesosy Kristy tompo iza moa aho no hafa mifanohitra amin'Andriamanitra no nandre zany izy ireo dia sady nangina no nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny fibebahana azahoana ny fiainana koa ny zentily 2000 taona lasa zay besaka taminareo no nyteny tamiko hoe hatramin'ny opera rakamisy hoe ala ny teto amin'ny sevaina no 50 taona lasa ny ala fantatrasika maizina ary sy mbola nahita fahazavana mahazava asika eto zao ka izay no mahavelom-pisaorana asika koa ka mampiditra asika ary andinika ny momba ny inculturation teny fampidirana zay fa anao fampianarana fohifohy ao ny lohevitra sady voatokana no malagasy za sy amaly an'izay teny zay am'izao satria lohevitra midadasika fa ny tiako ampitaina zany ahafahasika miasa satria ararotina izao fotoana izao sy anao fampianarana tsara lahatra aho fa fitaovana hoentinareo masera sima miala signy amin'ny isika manatrika rehetrarehetra moa fa ny sima zany moa no horesahako sy hoe fitiavatena fa fiombonana aminareo koa fa fitaovana zany hoenty ataoko koa fa fitaovana ho an'ny izay manatrika eto rehetrarehetra fitaovana hoentinareo zany amantatra an'izay hoe ahoana ary ny tokony andininana zany hoe sady voatokana no malagasy ny zavatra ataoko eto zany aza mieritreritra sika ho feno raha feno izy dikan'izay sy navitan'ny conférence koa fa miala eto anareo tokony ho maro ny fanontaniana mipetraka ao ansainareo hoe raha izany ary ny inculturation dia ahoana izao ny ataoko eto zany ametraka ny principe hoentina mizery an'izay fandrindra araky ny lazaina sika teo naverimberisika teo asika no azo lazaina zany fa pionnière amin'ny fikambanana naorina teto Madagasikara ka raha fikambanana naorina teto Madagasikara zany sy fikambanana miala signy ao ataoko entre guillemets izy fikambanam-bazaha ohatrany anay zany fikambanam-bazaha ny lazariste fa asika zany fikambanana eto ka noho izany sady voatokana no malagasy ao amintsika misy zany azo lazaina fa tokony ao amin'ny raha asika satria zay le fahaterana mbola resana zay asika rehefa nanao religieuse fahateram-baovao zay ao amin'ny raha maha religieuse asika misy zany ny inculturation ka inona zay inculturation zay ho asika masera sima zay teraka eto ary pionnière amin'ny maha religieuse teratany araky ny hira ataosika amin'ny machine Marie fantatrao reny tsara ny religieuse teratany isika zao zany ny tena religieuse teratany satria rahay malagasy reny malagasy hoe masera teo sisy famaony fa amin'ny maha religieuse zay ka ny principe de base zany ny tiako apetraka amsika voalohany zany sy fianarana ny inculturation fa fiainana aza mieritreritra sika zany hoe zahay mahay inculturation mandainga zay milazany hoe mahay satria fiainana ka noho izany raha fiainana izy misy fivoarana ary miankina amin'ny expérience traikefa hoy isika ary noho izy fiainana dia midadasika ny inculturation ka sy voafetra hoe zao sy zao
ka na ny zavatra rehetrarehetra zany azo andalinana momba ny inculturation. Ohatra fosiny zao a ny vavaka io moa matetika resana io, ny liturgie, ny théologie, ninona amin'ny fiainana manontolo zany na ny resaka momba ny fifampitokisana i masera teo, inona ary zany fifampitokisana zany a au niveau ny inculturation midadasika be a, ary no izy fiainana zany mandritra ny fiainanao manontolo. Raha anao milaza hoe tena navita inculturation ao, zéro boribory, fa sy maintsy misy dingana atao isanandro isanandro. Ary noho izy inculturation a, hitanareo fa mbola sy nampiasa teny malagasy ao a, noho izy inculturation a dia sy misaraka amin'ny finoana ny inculturation zay apetraky ny eglizy. Mety misy voabolana hafa ho resasika, sy misaraka amin'ny finoana. Ny antony de zao, ity zany a mbola aveo zay vao ametraka ny dikateniny. Ny inculturation a sy resaka hoe culture anakiroa no mifanetra zany no mifanatrika. Zay moa ko matetika hoe sady malagasy de io mahatonga ny ady hevitra hoe naninona ary raha atao hoe naninona no atao voatokana ny aloha fa sy malagasy, satria ny malagasy niteraka voalohany. Za malagasy zay vo kristianina chronologiquement. Zay moa ko mahasamy hafa ny hoe inculturation sy ny zavatra. Ny inculturation a hafa ny tokony izerena azy, ary izay no madiso fieritreretina ndraindraiky ary manimba ny inculturation ndraindray, satria hoe teraka malagasy ao zay vo kristianina. Raha izay izy marina raha resaka culture anakiroa, raha hoe culture malgasy et culture chrétienne. Kanefa amin'ny lafiny anankiray sy misy zany culture chrétienne zay, fa finoana kristianina no misy. Zay zany tokony efa fantarisika zay a amin'ny lafiny anankiray. Sy mbola ho azavaisika eo izy fa misavoadanitra kely ny fanazavako, fa aleoko araky le lazaiko teo a fanontaniana no vokatry ny zao conférence zao a. Raha mazava aminareo izy a dikan'izay a tsy nazava ny fampianarako, hafahafa be. Fa fanontaniana zany hitanareo zay a marina misy tiako asongadina fosiny, zay zany tiako ataoko eto a ametraka zavatra maromaro zany a, fa zay sy midika hoe sy mety. Ohatrany teo zao zany teny hoe culture malgasy et culture chrétienne. Sy misy hoe ao ny culture chrétienne raha amin'ny tena madiodio, fa ny finoana no misy. Ka ny inculturation zany a fifanetrehan'ny culture malgasy sy ny finoana kristiana, ary kristiana katolika. Satria misy fantatrasika fa misy milaza ny azy hoe kristiana na ny anjaranareo mamatatra azy. Ka izay zany a zavatra anankiray sy maintsy mipetraka asaisika hoe le valim-panontaniana nataosika teo, maninona no sim, satria ny finoana mahasimanao fa sy de mbola ho resasika koa hoe ny finoana sy mba hoe lova mifindra hoe iababeko kristianina de iaho koa kristianina. Marina ny tontolo zay eo zany re mipetraka koa zay le tontolo a manampy raha ohatra kristianina zay le hoe ny azo ny vanikolakana ny tanina ny riny no sara. Kanefa fantatrasika koa fa misy poizina ny tany de maty ny bokala. Ka noho izany sy maintsy kolokoloina ny tany, na ny tany tsara azy izy sy maintsy iasana. Ary eo zany mahatonga ny hoe ny finoana sy lova mifindra. Ka matoanao sim de anao no safidy sim. Eo zany nipetraka zay resaka safidy zay, ary zay ny finoana zay, ary zay ny resaka inculturation zay. Culture sy hoe
culture anankiroa no mifanatrika fa culture sy finoana ary ny finoana dia i Kristy dia eo zany ny zavatra sy maintsy tsara ho fantatra asika dia noho izany a ity entre parenthèse fotsiny ity fa sy dia ilaina ho asika loatra kanefa moa resaka mandeha sy teolojia ny atao hoe teolojia moa fampianarana mikasika an'Andriamanitra izao ny tokony arahina sy ny sisa sy teolojia ny inculturation fa fomba andraisana kosa ny finoana ao anatin'ny tontolo misy anao ka sady ho kristianina ianao zany a no malagasy fomba fandraisana hoe ahoana ary io koa zany le fomba koa sara koa no sy mainsy diovina kely ny fomba ary zay manko mahatonga ny liturgie zany lasa lavitra satria fomba anehoana ny finoana ny liturgie ka ny fomba zany a izay sy hoe fampianarana vaovao zany a fa fomba ivelomana ny finoana ao anatin'ny tontolo misy anao dia zavatra sasany koa zany araky nitasika teo a sy vo izao sika no manao ny inculturation fa hitasika hatramin'ny voalohany rehefa nisy a i Jesosy Kristy a dia efa misy ny inculturation ary zany a eto zao entre parenthèse a no mahasarotra satria sisy ny incarnation zany tsy maintsy mifanaraka amin'ny incarnation manko ary zay zany a no nataony Monseigneur Wolf hoe mba ho incarné ny consécration ny fiainana voatokana eto Madagasikara ka atonga an'izay fiainana voatokana zay ho famozena satria zay incarnation dia raha voatonga nofo zany ny zanak'Andriamanitra dia nisy ny inculturation nanomboka tamin'ny Masiny Maria zany a no inculturation ariantsika tamin'ny ny tenin'Andriamanitra vao nivakisika teo ka sisika zao zany marina ny teny zany vao vetivety no namorona azy a mbola lazasika ny fotoana fa introduction moa no ataoko zay a fa ahafahasika sady zany masapa fa misy enjeu misy fanamby lehibe zany ka araky le lazaiko teo le entre parenthèse zany de ty impossible zany a ny anao inculturation amin'ny fivavahana silamo ary azagaga isika fa teny arabo foana zany ny ampiasaina amin'ny marina sina traduction fa raha tena vavaka zany amin'ny silamo dia tsy maintsy teny arabo ka sy hisy inculturation misy gn'anazy satria fa sisy incarnation misy koa ary sy hoe kenina vinanao vina zay ary sy mazava ho azy moa sy maintsy mandinika zany ny manampahaizana silamo dia mijery zay fomba hoe ahoana na tonga ny inculturation ny finoana silamo fa raha amin'ny lafiny anankiray a raha tena marina zany a dia sy hoe rasy na sara io a sy resaka moraly le hoe sara ty na rasy ty fa fanazavana fosiny no ataoko a constatation hoe araky zay lazaina zay a mifototra amin'ny incarnation a ny inculturation ary ohatra fosiny zao a mamizery ny fomba fety asika eo anivon'ny eglizy a raha hitasika hoe sy efa natao hatramin'izay a ny inculturation asa zao a ny fetin'ny premier mai fetin'ny premier mai ny dia fety eo anivon'izao tontolo zao dia nyresi ny eglizy natao satria fetin'ny asa zay moko ny premier mai dia nanjary fetiny Masindray Josepha mpiasa na ny 25 décembre azy dia afantatra asika fa fetin'ny fiainana zany natongavan'ny nofo ny incarnation teo dia eo ny manomboka ny printemps agny
agny andafy efa manomboka sady zany solstice d'été dia teo no manomboka indray ny izay fiainana zay ho an'ny any andafy. De tadidiko sara hoe ny ambanivohitra manao Noely dia nanontany anagny ny zaza iaho ma miaraka amin'ny tsaiky madinika io zay, de nanontany izy fa sy tagny degoty fa mbola tagny farafangana tam'za mbola niasa tany ambanivolo. De nanontany mon père, tsy mafana be ozy izy soa io, ino agnantony? Omendreo baoty fosy mafana be nefa andro mafana be zao, ka sy azo ny raha. De ohatran'izay koa le hoe le resaky hoe nyteny tamin'ny ragnavavy aho mampianatra anadina katesisme satria andray communion izy, fantatrao fa ty mofo mampiseho ny eucharistie ao zany ny hostia, fantatrao fa mofo ty sarotro aminagny ino an'igny mofo izy, kanefa raha nao izy mino da ataoko mofo izy, da ny finoanao ny akeko satria mazava ho azy sy mofo sisy lanivay zany sy fantatr'olo zany fa mofo dipaigna ny fantatr'olo. Ka raha izerena vetivety zany zay introduction mampiditra asika ny inculturation sy zavatra mandeha ho azy ampiasain'olo matetika io hoe fotoagnany inculturation. Dia zavatra sara ho fantatra koa raha miresaka fiainana voatokana, reto zany fototra telo tolagna zegny mahafiaigna voatokana ny voatokana, ary ao anatin'io zany ny sy maintsy andalinasika an'izay inculturation zay vie communautaire, ny voady vavaka, ireo zany no sy maintsy andalinana an'ireo. Ireo zany no ataosika hoe ivelomana ny mahavoatokana ny voatokana ao anatin'ny fiaraha-miaina, ao anatin'ny voady, ao anatin'ny vavaka. De après zany zay vao misy ny asa apostolat sy misaraka akoa ireo efatra ireo zany ny tena fa azo ampidirina ao anatin'ny vie communautaire nefa ny apostolat satria sisy ny apostolat raha sisy ny communauté. Fa ny tena mahavoatokana ny voatokana fantatra sika sara ity zany ny identité fanahafana any Kristy, imitation du Christ, zay ny mahavoatokana ny voatokana, ary zay ny mahatonga anareo iaho koa zany anatiny moa zany ny mahatonga sika sy sakramenta ny antony anaraka koa satria za inona moa efa ino sakramenta ny ordre fa ny vie consacré zany imitation du Christ, de noho izay sy mba sakramenta io fa efa miombona. Inona ka ny sakramenta? Ny sakramenta mampiombona amin'ny Kristy, ka nareo efa Kristy anareo zay efa misantatra sady zany ny fiainako avy ao amin'ny marina moa zay. Eo koa zany tahaka ny lelina ataoko momba ny fanazavana momba ny inculturation sy jugement de valeur ny ataosika eto, fa fanehoana hoe zao izy sy hoe rehefa voatokana zany satria fanahafana ny Kristy de fa Kristy reo de lavrary, non, sy ny falavrariana ny resasika eto fa ny identité aloha. Iza le valin'ny fanontaniana napetraka anareo teo inona ny mahasimma fataro zany fa Kristy anareo zany fa sima de diogosérese ny fototra fa anarany igny rehefa avy eo iny le charisme igny, de le charisme ny idiran'ny inculturation fa ny identité dia fanahafana ny Kristy ary itovizany, ary zay mahatonga ny Wolf sy ny salasala nangataka ny Sœur Geneviève satria ny identité mitovy na lazariste anao na jésuite anao na
na sim anao na fille de la charité anao na ino identité zay gny atao hoe io moa gny fomba fiteny a ty vocabulaire ampiasain'olo ty a de mba mindrana koa zay gny atao hoe soa kinendry soa toavina kinendry zany zay le hoe imitation satria kendrena ny valeur kendrena zany a imitation du Christ de misy ny atao hoe soa fitaovana soa toavina fitaovana le soa toavina fitaovana zany amin'ny mahafiainan'andreliziozy a ny vie communautaire ny voady io zany le instrument ivelomanao ny soa kinendry mahay raha nareo androany ireo zany sy zava-baovao reo a rehefa nianso an'ireo apôstôly Jesoa de efa nipetraka reo zay reo fosiny ao masinday marika raha nianso ny apôstôly izy de hitoetra aminy ary rehefa izy milaza hoe hitoetra hiaraka aminy de hitovy aminazy zay ary avy eo zay vo le apôstôla nresasika ary reo de nle nilazany hoe andao ny zava-drehetra nareo hitasika ao amin'ny Matio ny antony rehetrarehetra zany a de mba hahatonga asika ho vavolombelona ary dizay no antony nandefasany anareo tatya sevaina ary zay no antony nananganany nanorenana moa zany fa sy nananganany nanorenany Monseigneur Wolf ny fikambanana zany hoe ahafana maneo an'izay hoe mahamalagasy sy mahavoatokana eo anivony mpiarabelona izay ka noho izany a adidy maika sy azo idifina tanareo fa nanoteny tsirairay zany nasatoko sara adidy maika sy azo difina raha atao amin'ny teny français zany a dia défi na devoir urgent et nécessaire ny inculturation ary zay no natonga ny Wolf hoe afana manohy ny mission a sy maintsy misy an'izay fikambanana simma zay maro no azo lazaina amin'iny a fa tiako ihany koa manoritra zavatra anankiray a de tia avy ay zary ny aingana raha anao inculturation raha anao inculturation zany izy le nilazaiko teo iny a sy culture anakiroa no mifanatrika akoatrin'iny zany a de ity igny zany le principe de base igny hoe sy culture anakiroa no mifanatrika fa culture sy finoana de ao anatin'io zany ny sy maintsy fantatra fa fahariana vaovao ny vokatry ny fisanganan'ny Kristy asika zany raha manaiky atao batemy zany a olom-baovao de ny faharoa nefa sy manapotika ny finoana fa manavao ary mandavorary io le lazain'i Jesoa hoe sy tonga mba andrava aho fa andavorary Matthieu chapitre 5 verset 17 dia ny fahatelo a sy misy culture voatokana hoe natao ho an'ny Kristy fa ny culture ary sy misy koa ny culture hoe sy natao ho an'ny Kristy ohatra fosiny manko zao a de misy manao hoe sy fombanay io ka eo indrindra manko le resaka hoe izy le ndrazaiko hoe sy fombanay raha fomba ny i Kristy zany a raha fomba ny finoana de ekeko zay manko le culture raha fomba ny finoana de marina zay fa hitasika tamin'ino resaky ny masinday Pierre teo a fa sy resaka fomba fa efa nidiovin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina
mbola zava isika zay zavatra zay raha fomba izy an de marina zay hoe sy fombanay io sy resaka fomba zany fa finoana fiainana olom-baovao ary zay a sy manana fotoana mao sika raha iresaka zany ny inculturation ny vie communautaire amin'ny resaka vie communautaire rehefa misy ny manao voady ary mbola misy azy am'izao gaga be ao mbola misy dia miova tsy hoe ny manao voady ny magaga fa hoe ny voady zany rehefa izy manao voady voalohany miova ny anarany raha Françoise izy taloha de manjary Pierre dikan'izay zany hoe olom-baovao izy zany hoe olom-baovao tahaka ny batemy fahateram-baovao zay zany tokony ho fantatra rehefa miditra fikambanana isika ary zay ny fototrany le mamaly ny fanontanianysika teo sady zay ary zay mahatonga ny hoe fianakaviam-baovao amin'ny vie communautaire fa tsy afaka iresaka an'izay moa sika zao le fifampitokisana teo rehetrarehetra ny resasika iny raha sy ao zay a sy tafavoaka le finoana nefa mahatonga an'izay tsy fomba zay tsy fomba no mahatonga an'izay hoe anaram-baovao zay fa ny finoana no mahatonga an'izay ka sy manapotika nefa ny finoana fa manamvao ary mandavorary ary hitasika teo a tamin'ny fampianarana resika teo mizanona maizy azy a nefa miavao ny olona miombona ny Kristy dia eo indrindra ary a no efa anaovako correction sahady a sady correction fomba fisainana ny correction na vocabulaire hoay zany a sy mety ny fomba fiteny hoe fanaraham-bolo tany raha andika ny atao hoe inculturation raha manaraka volotany a de ny volony tany any zany naraina nefa etsy sy tany no araina le sy le fomba zany ny araina fa ny finoana hitanareo zao a raha fanaraham-bolo tany ny inculturation a normalement mety diso ny eritreritra fa normalement ireo maserany mamera Teresa tokony hagnano salova raha tonga eto Madagasikara nefa mbola akanjony Teresa no ataony noho izany sy fanaraham-bolo tany ny fanaraham-bolo tany mako zany a mena tany meny ny bokala fosy ny tany fosy ny patate sy zay zany izy sy fanaraham-bolo tany zany diso misy ary tena manapotika raha izay no atao hoe inculturation sy deux cultures ho iaho a fa une culture et finoana efa fanisina zay a gn'atao hoe sy fanaraham-bolo tany zany a diso dika teny hoe fanaraham-bolo tany io a marina misy hoe miray pesapesa araky ny volazan'ny masindapoly a sy ny miray pesapesa ny zava-dehibe fa ny fitondranao ny finoana eo anivony mpiarabelona aminao ka izay indrindra ary a no hidirasika am'ireo hevi-diso zay anankiray zany zay hevi-diso anankiray a raha ohatra hoe ireo fototrareo ny angasika hevi-diso anankiray koa ity ataoko amin'ny teny sotra hoe folklorisme ino ny atao hoe folklorisme ny atao hoe folklorisme dia fiesikesehana ty ivelany mampasiaro ny fomba fanaondrazana fa ary zay no heverina hoe fanagasiana ary manimba zavatra koa ny atao hoe folklorisme zany hoe ny zavatra ty ivelany ohatra fosiny zao nisy fotoana tamin'près 72 vokatry ny fanagasiana andao ary a atao malabary ny akanjo entina manao lameso sy agny misy na hoe andao atao vary ny eukaristia fatary fa teolojia no mamaritra ny sakramento
ary zay koa zany tokony fantatra asika inona ny karisma asika, inona no mahamalagasy asika. Ary lasa skandale ho an'ny olona asika. Za zao a tamin'ny faritra ny Osy, satria nieritseritra zany a anao an'izay hoe fomba fanaovana batemy a dia hoentina ohatra ny fomba andrazana, dia lasa nanao fesikesena ty ivelany le folklorisme, dia niteny ny olombe an-tanàna hoe iny koa ary no anaovana idirako amin'ny fivavahana katolika, mangalatahakana anay azy izy io ary tsy mahay azako, ka leoko mijanona amin'ny finoko. Hitasika amin'izany mety ho vokadrasiny a raha sy mila manana prudence be de be zany a amin'ny inculturation. De tsady zany a sy resaka adaptation zany a ny inculturation. Nandeha sambo ny missionnaire niditra teto Madagasikara ka noho izany a apetraka asika ambonina sambo ny baiboly. Non, zay ny atao hoe folklorisme zay. Tonga nofo ny zanak'Andriamanitra ka mpitondraina ny zazakely. Tenin'Andriamanitra nga zazakely marina, tonga olombelona izy ohatran'ny zaza rehetrarehetra, fa matotra ho ary olon-dehibe ny tenin'Andriamanitra ary mizoro ny olo mitondra ny tenin'Andriamanitra zay. Sy resaka fisesehoana ty ivelany zany. Ohatran'izany a hoe tany de Gaulle zao fa nanao an'ity hoe manao voady a dio ary fa miditra anatina fikambanana izy a miala amin'ny ray aman-dreny, fa indrindra moa mopera ny heverina an'izany fa hoe rehefa ho amasinina mopera izy dia atao fomba ohatrany misy fampakarambady. Non, tsy fozalahatakaly fozavavy io. Ny fozalahatakaly fozavavy moa mbola foza zay. Ity sy efa tena miova misy izy, ary zay tokony ampafantaritsika amin'ny fianakaviasika. Maro any zavatra tokony hodinihana hoe ahoana ny fifandraisan'ny fianakaviana ny eviana sy ny fianakaviana vaovao. Tena fahateram-baovao a, ka noho izany a sy fozalahatakaly fozavavy sika, mbola anatina fianakaviana nge ny fanambadiana. Asika rehefa miditra religieuse, rehefa tonga mompera, marina sy hoe sy maintsy mifandray amin'ny fianakaviana isika, fa sy mitovy amin'ny fifandraisany amin'ny fianakaviana ao, fa tena fianakaviana vaovao, fianakaviana sim. Ary zay mahafasagna, zay no isika manao fasagna. Sy tanareo sy saroty ny jésuite raha nalainareo izao be. Io moa resaka hafa io. Fa ny tena marina efa fianakaviana vaovao sika, ary zay ny tena tokony ho sapasika zany raha miditra voaresina postulantsika, raha voaresina ho seminarista sika, dia efa fianakaviana presbyterion mao anao anatin'ny congrégation fahateram-baovao iny. Mazary ohatrany tongolony malahelo ny tongolony Egypte ianao raha mbola mampiditra tongotra raiky, tsy mahazo atao misambaka satria finoana fa sy finoana sy culture. Zay ny inculturation, finoana sy culture. Dia ao anatin'io zany no amaritana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana ny poirana, fa sy hitovy amin'ny adidiny ny fozalahatakaly fozavavy isika. Dia eo zany tsy maintsy andalina na zavatra maro hoe ahoana ary ny tokony atao an'izay. Ny amaritasika azy ary a, alohan'ny amaritasika azy a, dia zay resika ny hevitra ny eglizy aloha miatrika an'izay inculturation zay a, ary zay no amaranako ny
ny fampianarana hitanareo am'izany fa mbola maromaro a ny tokony ho alalinina fa ny tenin'ny papa François farany a no entiko ampidirana ny hevitra ny eglizy ao amin'ny afalian'ny entin'ny evanjely le Evangelii Gaudium hoy izy amin'ny numéro 69 baiko sy azo idifirana zay le nilazaiko teo iny zany hoe maika sy azo idifirana ny sy maintsy hitoriana ny evanjely amin'ny kolosaina io no nandikany le mpandika teny tatiny atao hoe culture sy mahafapoana le kolosaina satria ny saina fosiny zany ny voakolokolo ny any rano mba mahafinaritra anahy kokoa za sy manana dika teny a zay moko ny manahirana fa ny mahafapoana azy zany lazaiko ny kolosaina sy ampy satria mbola misy koa zany a kolo hafa sy kolo mbola maro zany ny zavatra kolokoloina zany civilisation moa ko ty voalaza ty io culture tsy ampy ny nany Lacroix zao mahafinaritra kokoa rehefa nyteny hoe civilisation izy a kolonaina zay ny nanaovany azy ny aina zany ny voakolokolo ary zay ny maha olona zay zay ny fiaina de toizasika aloha ny tenin'ny papa boky baiko sy azo tifirana ny sy maintsy hitoriana ny evanjely amin'ny kolosaina mba azahoan'ny evanjely manoropaka ao aminy double mouvement zany a ity inculturation ty dia izao ny teniny ny papa olo-masina Saint Jean Paul II raha miresaka ny momba ny culture izy ny inculturation zany en exerçant son activité missionnaire parmi les peuples, l'Église entre en contact avec différentes cultures et se trouve engagée dans le processus d'inculturation. C'est une exigence qui a marqué tout son parcours au long de l'histoire et qui se fait aujourd'hui particulièrement sensible et urgent. Ilaina misy zany zay ary zay isorana I Monseigneur Wolf nanana an'izay hoe intuition zay ary hitasika ny mivokany isorasika Andriamanitra nanilo azy fa ilaina zany sy azo difina mbola tao anatin'ny Concile Vatican izy mbola talohan'ny Concile Vatican izy zany nanorina vokatry ny Concile Vatican faharoa nanorina sika le processus d'insertion de l'Église dans les cultures du peuple. Hitanareo fa ny église zany ka ny église culture le finoana zany zay ny finoana sy culture marina misy fomba ohatra fotsiny zao misy hoe église tasinana ny église tandrefana ny asika zao avy amin'ny église tandrefana fa sy avy amin'ny raha io dia le processus d'insertion de l'église dans les cultures du peuple demande beaucoup de temps. Izy le nlazaisika teo. Il ne s'agit pas d'une simple adaptation extérieure, car l'inculturation, car l'inculturation signifie une interne transformation des authentiques valeurs culturelles par leur intégration dans le christianisme et l'enracinement du christianisme dans les diverses cultures humaines. Redemptoris Missio numéro 53. Napetraka ny papa teo zany hoe ny inculturation izy
andraso fa andraso jeresy ny finoana lasapaka ny finoana hoe ao lasapaka amin'ny tontolo-piainana manontolo ny ataoko hoe tontolo io igny zany ny andikako kely ny inculturation ny ino ma ny culture ny civilisation le tontolonao manontolo zany ao ny fomban-drazana ao ny fampianarana na ny fiainasika am'izao zay koa mampo inculturation aza mieritreritra sika araka le lazaisika teo hoe fiverenanao aneorina miverina hoe anao passé sy zay inculturation anao inculturation sika de anao salaka aby soloza zay ohatra loza be misy zay fa misy avao koa mifandrosoana zegny ka ao anatin'izay fandrosoana zay nefa le lazaisika teo hoe le tontolo manontolo misy zany io ny ataoko hoe notre monde civilisation zany tontolo piainana de ny finoana zany lasapaka amin'io arancine zany ao anatin'io ary ny tontolo piainana velary ny finoana ka zary lavorary misy fivelarana ohatra fosiny zao miresaka momba ny fady asika teo miresaka momba ny fanompoasampy ireo mako ny na ny ody isan-karazany io zao everina zany hoe fa indrindra moa zareo vazaha mieritreritra an'izay hoe tena mamalagasy na maafrikanina ny ody hita zany fa mbola sy marina zay raha ny resaka sorcellerie ny fatary ny famosavy zany famosaviana tena sy tiany soatoavina malagasy fantatra sika fa ny mpamosavy sy mba mivelona sy mba milevona amin'ny fahasan-drazana tena ny toeriny ka misy mako mieritreritra hoe io ny mamoderna sy ny sisa sy ny sisa igny vosavy ny tena mamalagasy non raha tena malagasy raha manao inculturation sika zany ny tokony miady amin'ny vosavy ka izay no lazay ko hoe tena ailikilika misy ny atao hoe mpamosavy ka noho zany sy malagasy misy zay mamosavy fa ny toerany malagasy io lazaina moa zany satria ndraindray mety misy resaka agny amin'ny communauté agny aveo tsika mopera manao adievitra rehefa fa sy mainsy toerina io zany satria sy mahamalagasy io sy anatin'ny culture misy io alan'ny malagasy io ka noho izany sy anisan'ny soatoavina io ka izay indrindra mako ny sy mainsy zeresika amin'ny hoe ahoana ary ny afahana mizery ny zay hoe fifanetrehany ny finoana sy ny tontolo-piainana ny culture izay le nilazaisika teo hoe l'inculturation signifie une intertransformation des authentiques valeurs zay hoe ny tena authentique zany sy hoe manapotika ny mahamalagasy ny mahavoatokana anao fa misy fivelarana bebe kokoa zany ny mahamalagasy les valeurs authentiques fa misy valeur sady sy valeur izy no sy authentique rehefa sy valeur misy zany de fa zéro de aveo koa nefa sy mainsy jerena koa ny valeur tena izy de eo ny tokony ahay isika arak'lela zay koa mametraka principe fosiny sy mainsy fantatra zany ny valeur ary sy mainsy fantatra ny ao anatin'ireo valeur reo ny tena authentique ahafana manao ny inculturation ohatra fosiny le lazaiko teo hoe ny famosaviana ny sorcellerie zany sady sy valeur izy moa de mazava ho azy sy authentique raha teo
fa ohatra fosiny fihavanana ohatra fihavanana c'est une valeur authentique fa sy maintsy misy transformation avy amin'ny evanjely zany hoe ny ateriko alao sy valeur authentique zay satria raha ateriko alao izy a sy famela heloka misy asika eto tany na inona moa misy pasa fihavanana avana raha misy pasa ka raha izay izy de sy hoisy misy zay tsy maintsy misy zany a transformation ka io zany no amaranako a ahoana ary a gnapisy an'izay transformation zay a ka atonga ny finoana ho lasapaka ary asandratry ny kristia anagna valeur ary de zay no nikendreny ny volfa taminareo hoe anovan'izay apisy an'izay valeur authentique zay transformé ary anandratra ny soyez fier d'être malgasy atonga an'izay hoe zay sy hoe irerea fa hitondra ny vaovao mafaly ary indrindrindrindra hitondra azy amin'ireo zay ambany volo mahantra ary dia ao anatin'izay hoe transformation izy le fihavanana lazaiko teo le fifampitokisa le izy le lazaiko moa sarotra be ho any amea ohatra satria tsy afaka andinika sika fa amarana koa zany a ahoana ary ny fomba anatanterahana an'izay dia ny principe ny incarnation zany a no zeresika arak'le lazaisika teo a zay ny principe ny inculturation a de izay zany ny mahatonga asika hiteny hoe sady voatokana no malagasy io principe ny incarnation io zany a no mahatonga an'izay sady no fantatra asika moa ny sady no a fampitambarany hoe samby manana ny maizy azy izy a zay ny atao hoe sady no ary de zay ny inculturation zay sady no zany hoe tena manana maizy azy ny terme anakiroa kanefa ny terme voalohany sy hoe manapotika ny faharoa fa mitondra ny faharoa mba ho sarasara kokoa dia sady voatokana no malagasy ka ny principe entina ampiarana ny inculturation zany de ny principe ny incarnation kanefa ny principe ny incarnation fantatra asika ny fahatongavana nofo dia sy azo sarahana amin'ny rédemption fanavotana ka rehefa miresaka hoe fanavotana dia tiakan'izay a nisy zavatra sy mety teo dia avotana ao anatin'ny fahotana isika dia hoentina amin'ny mahazanak'Andriamanitra ka izay zany mahatonga anao hoe sy fanaraham-bolo tany misy ny inculturation satria fanavotana ary ty zay no andrasana amin'sika sy anavitra ny olona ao anatiny ny karisma anareo zany zay a ao anatiny mahavoatokana anareo ka izay principe zay a dia arak'le lazaisika teo a sy azo sarana zany a amin'ny rédemption ka ny vokatry ny rédemption fantatra asika de pentecôte ary zay zany a no tokony fiainana ny vie communautaire ny ny fiainasika andavanandro zany a pentecôte sady maniraka ary zay vokatry ny mission ataosika nataosika eto Chevaina ary anaovasika azy amin'ny toerana rehetrarehetra pentecôte ny fanahy masina ary ny fanahy masina zany a no manadio asika fantatra asika zay a aezana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary zay ny principe ny ho an'ny sasany moa zay mampifandray zany a sy mampaninona mampivady ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba ho tontolo anakiraiky tontolo mpiainana vaovao zay le pentecôte zay fantatra asika tamin'ny pentecôte a tsy misy soniny ny kreta tsy misy soniny ary zay zany ny ainasika hoe tsy misy ny hoe avy agny farafangana tsy misy soniny avy agny dego tsy misy soniny ino fa iray ihany izy rehetra
marina sy mandeha ho azy io ary zay mahatonga an' Jesoa hoe mila vavaka mangataka aminao ray mba ho iray ihany izy rehetra. Ary zay ny famantarana voalohany ny mahiray iaina ihany asika eo amin'ny fiainasika andavanandro. Ka noho zany tsy misy hoe avy any Dego na avy any Tuliara na avy am'izao na avy Sevaina fa sim. Ka ao anatin'izay iray zay no maha-Pentecote vaovao ary dia ao ny karisma hitoriana ny fiainana ary izay no vokatry ny fitiavana arosak'Andriamanitra, arosaky ny fanahy masina. Romanina 5 ao amin'ny Efezianina 5 toy ny afo manadio ny fanahy masina ka tsy misy sony ny fanavakavahana, tsy misy sony na amin'ny fomba. Ary zay maoko no mahatonga ny hoe tsy maintsy mahita ny valeur authentique asika. Ohatra fosiny zao ny resaka asika teo ny fomba fantatra asika fa amin'ny fitenitsika fosiny ny fomba mampanao dia ny fanao zany mety miovaovany ny fanao. Ohatra fosiny zao anareo moa mety maromaro angamba ny tanoraka sy nahita azy fa ny zokizokiny zao dia nahita fa raha manao lamesa dia amin'ny lamosina no mena. Zay zany ny fanao. Fa ny lamesa dia lamesa ihany fa tsy ho aza mieritreritra asika hoe izao vao tena lamesa. Non. Fa ny fanao zany hoe mety misy zany fandalinana ary zay no mampisy ny asan'ny fanahy masina ary zay no mahatonga ny inculturation le nilazaisika teo. Mety misy zany ny fivoarana ary ny eglizy ao anatin'ny eglizy critère apetraky ny eglizy zay ary tsy maintsy ho fantatra sika zay. Ary noho n'izy Pentecote vaovao io sara ho apetraka koa zany fa ny Pentecote mampiombona fa sy hoe inona moa mandikana an'izay amin'ny teny gasy hoe uniformité zany hoe sy ino ma mitovy avy. Marina anareo zao akazonareo manga aby dia satroka fosy uniformité sy hoe sy zay sy ny asan'ny Pentecote zany hoe rafitra tonga da mitovy avy. Non, fa mba misy ny fiombonana anatin'ny fahasamihafana. Union dans la différence, communion, union dans la différence. Zany hoe mizanona ny fahasamihafana fa sy hoe rehefa sima dia mitovy A à Z. Non, sy maintsy misy ny fifanakalozana sy ny sisa. Union dans la différence. Dia ny amaranako azy sy maintsy fantatra koa nefa fa misy ny karisma ho asika manokana zany zay. Ary io hitasika ao amin'ny Concile Vatican faharoa Perfecte Caritatis numéro 2. Raha te handalina azy hoe raha te hanao inculturation zany tsy maintsy miainga amin'ireo fototra anankidimy zay takin'ny eglizy amintsika. Dia voalohany ny fidélité au Christ et à l'évangile, fidélité au fondateur et au charisme. Rehefa nao inculturation zany, fidélité à la tradition et à l'enseignement de l'église, fifampizarana ny manta sy ny masaka eo anivon'ny fiarahamonina. Ary ny fahadimy ny fivoarana koa eo anivon'ny fiainana andavanandro. Zany hoe eo anivon'izao tontolo zao, ohatra zao amin'izao fotoan'izao mondialisation sy ny sisa. Dia fataro koa araky ny lelazaisika teo ny radicalité iny zany ity tena manokana misy principe manokana, zany hoe
ny radicalité de notre consécration. Ny sy maintsy sampasika zany fa misy fivampenitra mahery vaika ho an'izay anaradian'ny Kristy. Sy resaka akanjo fotsiny zany miova. Ny resako zay tamin'ireo nandray akanjo tany Dego. Tandre moa sao dia n'akanjo fotsiny miova. Fa nefa sy miova gnao anatiny. Fivampena fanaraham-bolotany zay, manaraky ny volotany sy mafotsiny ianao fa ny fonao sy miova. Ny radicalité hitanareo fotsiny zao amin'ny fisainan'izao tontolo zao ity tokatokanay Simon sy nanana agny zay ity hoe mikopakopaky ny ranomasy zay sy manambady sy mananasy. Zay ny tokatokany avara amin'ny zany hoe zay ny amintsika malagasy zay sy manambady. Profony zany aza amin'ny Simon sy nanana maty anarana n'olona niteraka. Zany hoe voasandratra amin'ny tena hoe nanome aina, ka zay sy manome aina zany dia sy manana asa. Nefa contraire an'izay ny asika, satria natoka asika ny ainsika ho an'ny eglizy mba hanomezan'ny eglizy ny ainy ho an'ny olon-drehetra. Ohatran'izay zao amin'ny toesainan'izao tontolo zao zay omby mahia fa zay manan-karena no azaina. Asika nefa manao voadiny fahantrana, zany hoe ny arena asika manontolo merisika ny eglizy mba hanan-karenany ny mahandro. Zany hoe misy zay le radicalisme le lazaiko teo hoe fivampenitra mahery vaika. Ohatran'izany zao aza mba manao fanahanjaza hoy ny fomba fiteny, fa nefa Jesosy milaza hoe raha sy manana, raha sy manao toy ny zaza nareo sy hiditra dia ao zany ny obéissance. Sy azon'izao tontolo zao misy zao hoe ny obéissance olo-dehibe ohatran'io ve dia manaikinaiky fotsiny amin'izao. Nefa zay le hoe exigence takininy manahaka ny Kristy zay. Zany hoe tena misy rupture misy zany amin'ny fomba fisainana ny zao tontolo zao raha eo anivony fiainana voatokana. Mila détachement, mila an'izay hoe fialana misy, ary zay ny dikany hoe chasteté, castos. Ny atao hoe castos dia rupture zany zay. Ka ny farany ary io averimberin'ny Kristy misy ho an'izay manaradia azy ny refy faratampony dia izy tokana ihany. Izy no hivim-penana ary izy eo anivon'ny fiainana. Il doit être le centre et au centre, tsy kilalao teny io, il doit être le centre et au centre de notre vie. Zay izy zay vo lohalaharana. Il doit être le mety fanafitohinana ho an'ny zody zay adalana ho an'ny gentily fa izay ny lalana hoentsika mitory ny vaovao mafaly. Ary zay maro ny zavatra tokony ho azo resana eto, fa zavatra anankiray koa tiako antitraterina koa amin'ny mahavoatokana. Teo moa principe na inculturation manontolo fataro koa zany fa sy fonctionnaire asika, sy fonctionnaire an'Andriamanitra na fonctionnaire ny eglizy telopolo andro mazava raiky, fa olon'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe religieuse, zay ny dikany hoe voatokana. Raha sady voatokana asika zany no malagasy dia fataro fa olon'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe religieuse. Religieuse avy amin'ny teny hoe relier, relier amin'izy relier amin'Andriamanitra. Agny asika zany no
mila charge nyresako tamin'ny latabatra tamin'ny naraina teo a ny telefôna raha ampiasaina matetika laobaty fa raha ny finoana no ampiasaina matetika micharger. Plus nous sommes reliés au Christ, plus nous sommes fidèles à notre charisme, plus nous serons chargés par l'Esprit Saint et nous pouvons être témoins de l'amour du Christ. Ary zay no andrasana amintsika cœur immaculé de Marie de Degaucherez ivelomasika an'izay charisme zay ka ao amin'ny Kristy amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anivozasika ny tena inculturation fa aza atao hoe anao inculturation iaiky dia andeha ivory. Raha ivory mandehana amin'ny sakramenta masina ao sika no manao ny inculturation dia mahazo ny fanahy masina ary zay indrindra no mahatonga anao hoe azaniko ary ny fampianarako fa efa lavalava zay a ao anareo mpanentana sady mamarana ny teny a dia aveo a raha misy fanontaniana tianareo apetraky dia vonina raha mbola misy ny fotoana anaovasika azy. Zay ary ny conférence na ny fampianaragna izay nataon'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ireo religieuses Maserasima sy ny Masera maro samihafa ny prêtre izay tonga niaraka nitandregny zegny tamin'ny andra zoma 12 septambra 2024 ke misotranao naharitry nagnaraka izigny hatramin'ny farany. Hoy monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angambo. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, l'accomplissant